araka ny sary hitantsika dia misy an'ity andian-drahona ity fa zany hoe misinda miankandrefana izy. Sika moa zany dia mbola ao anatin'ny voninandro fahavaratra tanteraka, zany hoe mitohy hatrany ny orana fa ho an'ny rapitso dia somary hitatra kely aty atsimo aty izy. Dia izao ary ny mety toetry ny andro ho an'ny rapitso e. Ny maraina dia ahazo orana tandrifin-drahona araikotrika ny aty amin'ny morontsiraky Diana, Sofia sy Menabe aty. Ho avy kosa ny orana aty Antalasy Analanjorofo raha tokanao endrika tandrifin-drahona zany aty amin'ny faritry Vatovavy Fitonana aty, ary andrahoana na andrahoana vitsy ny andro ho an'ny faritra sisy fa mety arahina endrika kosa zany ho an'ny ilany atsinanany afoatany. Raha ho an'ny hariva kosa indray dia ifandimby ny rahona sy masoandro aty Analanjorofo, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Melaky sy ny aty amin'ny tendrony atsimo aty, ary sisan'izay dia ahazo oram-baratra. Raha ny maripana voavinavina ho an'ny rapitso dia 19 degré Celsius ny ambany indrindra hitantsika aty Vakinankaratra sy Fianarantsoa aty, ary ny ambony indrindra kosa indray dia manalika hatrany amin'ny 13 degré Celsius hitantsika aty Mahevatanana sy Besalampy. Raha mikasa ivoaka ivelan'ny Madagasikara ianao dia toy izao ny mety toetry ny andro ho an'ireo tanàn-dehibe sy nosy manodidina. Ho avy ny orana ny Johannesburg sy Seychelles, azo orana tandrifin-drahona araikotrika ny an'ny La Réunion, anao orana tandrifin-drahona ny an'ny Maurice, ary ifandimby ny rahona sy masoandro any Paris, Milan, Nairobi, Bangkok ary Comores. Ho andrapitso ary ny masoandrontsika dia hiposaka amin'ny 10 ora mahery 30 minitra raha toka ilentsika amin'ny 1 ora mahery 20 minitra. Dia izay indray ary no azonao rosanao tamin'ity alina ity, manome fotoananao ny tenako amin'ny manaraka indray ary mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra.